Ampandroso any Madagasikara tsy miova ny ambetiteny ny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina taorian'ny nivokatra navoaka ny CNI omaly. Tsy misy olona mahavita teny rery zay teneniko foana sy mibabary hoe apio mba ahafahako manampy anao apio mba ahafahako manafika ny Madagasikara. Toy zao fotoana efa nanampy anareo anjarako mijao ampandroso any Madagasikara. Amin'ny 5 janoary izao raha tsy misy ny fiovana no hivoaka ny vokatra ofisialy avy amin'ny HCC miandry am-pitoniana ny vokatra raha ny fanazavana. 525,000 voix mamasina roapolo filo. Raha isika efa ny coliseum mafeno hipoka anaky folo. Zany raha isaky ny fahatanga mifeno zao coliseum mifidy any Andry Rajoelina. Zay teneniko ny malagasy nandresy ary ampandraisentsika Madagasikara. Vory teto amin'ny arena Ivandry avokoa alina ireo mpiara-miasa amin'ny kandida larana fahatelo amby folo ny ary nanamarika ny fandresena taorian'ny vokatra vonjomaika navoaka ny CNI iny.